Sika finoana tmetizao tranonandriamanitra izao arabaina nareo mandalo arabaina nareo zay tonga ihany sasatra ary arabaina sika rehetra zanak'andriamanitra nareo rehetra re fahasaona sikatana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo anaty fahatelo amin'ny avivento izao eo anatin'ilay sady manomana fankalazana naterahan'ny tompo ary miomana amin'ny fiverenany indray jakoba toko fadimy ary sy nivakina teo andimy fafitsy fahavalo manderaka atsika fahaperitreretana am'izao tolakandro izao rakitsika aminaran'jesosy zany ary am'izany dia mahareta tsara rahalaky manam-piavin'ny tompo iny mipiasa tany miandry mivokatsora amin'ny tany ka maharitra am'izany mandra-pahazo ny ranomorana aloha sy aorina mahareta ianareo mampaherezana fonareo fa efa mibia akaiky ny fiavin'ny tompo ravana malala raha omila lohateny mandehatsotra masina nakoioa dia mazava ho azy fa ny hoe ny fiverenan'ny tompo jesosy tsy mianindro mafy amin'io no ny antsonantsika anipika ralandava saky mampianatra fa miahatsara voalohany fa famarinana io zavatry ary tsy maintsy ho avy ny tompo ny testamente vaovao a dia manambara io zavatry mioritra ny telonjato norakely zany concordance de saint jean ary dia nidiapeniny jakoba zay vakitsika teo dia manentana antsika tsy hanao tsinotsinona izany fiverenan'ny tompo izany fa ireo andinitsolotra masina hafa manamafy izany maro izy ireo fa retonatelo reto zany no tsondraiky manokana dia mandrily voalohany amin'ny asiny apôstôly toko fararaiky amby folo rehefa niseho tamin'ireo mpianatra raiky amby folo ny anjery rehefa niakatra ainary jesosy lelera galilea noly anjery nahoana zany nanjery lanitra ianareo fa iny jesosy zay hitanareo miakatra iny dia mbola ho avy tahaka mahitanareo azy miakatra ho any an-danitra dia ny filipianana toko faharoa dia faharoa folo amfarao dia ozy paoly manao hoe miasa amin'ny tahotra sy ny mofotra atamiteraka ny famonjena anareo azo ratika ihany keo hoe kosatrianareo voavonjy dia manaova asa amin'ny tahotra sy amin'ny mofotra dia faranao zany aky le petera faharoa fatena ny faharoa folo dia manao hoe sady manantena no mampahafaingana ny iavian'ny andron'andriamanitra mampahafaingana ny iavian'ny andron'andriamanitra fa ina mihevitry ireo mihevitry ny fiverenan'ny tompo zany mipetraka ny fanontaniany voalohany dia ny fataperan'izao tontolo zao zay no anatin'izaytsika voalohany faharoa ny fitsanganany tena amin'ny maty voatanisatoa fanitepoloana ny fahatelo dia miantsoina hoe fitsarana farana fa ny fahaefatra dia ny fampiakarana ny fiangonana fiakarana ny fiangonana anao an'ilay mpapakaram-bady ny zanak'ondry rahampinatsoa ny apokalypsy izany fa mipetraka amin'ny fanontaniana le hoe farahandro zany fahafatesana sa faran'izao tontolo zao zay a mipetraka foana ny fahafatesana tsirairay avana dia azambara hoe farahandro any tsirairay azambara satria vitatro ny aminy ny tsirairay zany fa ny fahataperan'izao tontolo zao dia zavatra siseho amin'ny akapobeny eo amin'ny olona rehetra ary zay ny tsy tifizany amin'ny fahafatesana dafa misy maty mbola betsaka ny velona dia mbola tsy mbola takotra ny fetra tonga ny fahataperan'izao tontolo zao aravana tsara zany eo anapon'ireo dia misy anditsotra masina mba fantatsika ny faefatra amby folo amin'ny toko efatra amby roapolo
tokoteny jesosy mikasika ny fahazotozo farany fotoana zany dia zao nolazainy amin'ny fitony folo hoe arotorena am'izao tontolo zao ty filazantsara ny mpanjakana ity dia vao tonga ny farany satry nakono ambaran'iny voalohany a ny tsirairay zany tsy maintsy manana filazantsara alohan'ny afatesany dia faharoa efa voatory amin'ny tany rehetra mihitsy a famonjena zay no miverina jesosy zay amin'ny kapobeny zany amin'ny tsirairay izanany amin'ny kapobeny kosa etsakinany zao anefa na dia tonga tampoka amitsika nandraray fahafatesany tratran'izany tolo karazana fianakaviana rehetra matetika dia efa kazana mialana koa fahafatesany fazantsara zao mijobatotarakinao resaka lazaroso marary dia mifaty zany fantatra hoe mifaty dia atsonany an' jesosy soma zanakavaviny zay maraka favidiny natsonany an' jesosy tsy fantatra hoe mifaty io ratseo fantatra fa ny amin'ny tompo tsy aky tsy taky zany zao voasoratra zany faharoaefapolo no matifolo ihany ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatra reny zay anako iavian'ny tomponareo tsy fantatra reo ary tamin'ny jesosy mitenan'io areavana diteny izy hoe na dia zanakaza tsy mahalala tamin'izany am'andriamanitra azy moa zany akehitriny dia efa fantany dia moa zany azava fa isika dia io zany a dia manasa antsika ny ten'andriamanitra hiandry ny fiverenana tompo amin'ny asa mihetsika ny dikan'izany ny asan'ny apôstôly teo dia manona ny mijery lanitra ianareo mihetseny dikan'izany jakoa meto dia manao fanoharana ny amin'ny mpiasa tany asa filantsika patranzay mba mivoatra dia inavy ny zavatsy ilaina amin'izany voalohany indrindra mazava ho azy ny tany ny faharoa dia ny vozy afafy fa tsy misana fotsiny izy io fa misy ampy milantsy hoe voa afafy zany fa rehefatena mazava ho azy fa ny fitaovana antsika zany fa miasa tany dia miangady sisisa mitsy hoe fitaovana fa ina mevitra zany raha eo amin'ny ara-panahy ny tany dia zay manodidina antsika rehetra dia tany ny fiarahamonina zany zay hoe ny tany matotoko fadimany fahateloamby folo ny tapa voalohany dia ozy ny tompo hoe iareo ny fanasy ny tany zany zay manodidina nareo ao zany dia mba tahaka ny sira sira moa zany tsy hoe fanasy manana sotoavina marobe manana ny tsirony sy ny sisa dia tahaka izany ny kristianina eo mba hiavaka eo anatreny amin'ny fiarahamonina evoalohany amin'ilay mpanarana nataon'i jesosy mikasika ny vonafafy fiavana dia zao voasoratra vikatoko fahavalo andimivarika amin'ny folo hoe ny voa dia mitenin'andriamanitra zany mikano zany manodidina antsika fiarahamonina dia mivondra ny tenin'andriamanitra zay afafitsika zay anentanana antsika zany hiasa zay fa aloha mazava ny fiainantsika koa dia fomba iray ampitana izany tenin'andriamanitra izany ny fiainako ny fiainanao hoy ny andiny fahatelo amin'ny korintana faharoa toko fahatelo manao hoe eny aseho ho epistiliny kristy anareo na hoe solatry kristy koa raha dika amin'ny fomba hafa zany nosoratana tsy tamin'ny vatofiko tsy tamin'ny vatofisaka taka mahazatra fa tamin'ny vatofisaka nofo dia mifonareo dia raha marary no mahazanak'andriamanitra dia tokony filazantsara mahambendeha isika rehetra tsy hoe mitanisa foana ny tenin'andriamanitra fa manao izany no fiainana inatsy hoe filazantsara mandehandeha ary tsy mety tsikatry ny fiarahamonina rehefa mandeha amin'izany lalana zany ny zanak'andriamanitra tamin'ny fomba ahoana azy ny kely indrindra nasana amintsika dia ny voalohany indrindra mandeha amin'ny marina sy ny fanatrinana amin'ny
fatoeran'andriamanitra zany faharoa dia mahitsy amin'izay rehetra atao tsy vakolaka zanak'andriamanitra mahitsy amin'izay rehetra atao mangarahara ny zavatra ataony zay midikan'izany ary fahatelo dia manana fiainam-panajana reomatreniny hafa indraindray iverintsika hoe mpanotabe na hafa fivavahana iny sy sisa hitona fiazantsara efa misy fanajana fotsiny hoe azana efa misy dimy anankiray zany atsika hitomana amin'olina ho amin'ny fahafantarana amin'ny Jesosy Kristy tompo tsy maintsy tsikafitry ny fiarahamonina zany rehefa miavaka ny kristianina dia zay mahatonga ny andiny faharoapolo mampitofafito manao hoe ka dia ny vony no hahafantaranareo azy ny vony no hahafantarana ny hazo zay zany ilay izy fa inandray zany hoe fitaovana angatitsika teo raha ny arabakteny sy ny sisa sy ny arona sy inamoana etsitsika nyle zezika sy ny sisa zay hoe fitaovana zany voalohany tika dia mazava ryavana fa ny fitaovana tena tokony ampilatanatsika dia mivavaka sy ny fifikirana amin'ny tenin'andriamanitra zay hoe mora rahazaina fa sarotra tanterahana kanefa tsy maintsy miaminy foana hoe samihafa manao an'io sy tsy manao an'io zay le izy dia ny efesiana toko fahenina fotoana fosavana folo ozy Jesosy manjany mpino Jesosy ary raiso ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy ka mivavahana takariva ao amin'ny fanahy amin'ny vavahana rehetra sy ny fangatana tsy misaraka mihitsy ambara foana zany any amin'ny faritra tsy misaraka mihitsy ny tenin'andriamanitra sy ny vavaka zay hoe fifandraisana tsiraizy amin'andriamanitra fa anisan'izany fitaovana izany koa avana ny fananana fiainam-piangonana ara-dalàna ny fadimyroapolo amin'ny politiko fafolo aza mahafolo fiarahantsika miangona lavidavitra fa ny fananara kosa nareo hoe ny fananara zany dia tsofoka iky fotry ny temanagazy zany dia fampiakina ny mpino fanoana ny mpino dia toena hoe maika satria hitanareo fa miamtongotra ny andro ny fananantsika fiainam-piangonana ara-dalàna dia tsy njovantsika amin'izay fiverina mitongotra zay dia tsy fantatsika hoe oviny zay zany izy lary io tenandriamanitra io mampisika atsika miangona sy hijery ny anjara mpampona izay tandikantsika ao amin'ny fiangonana zay mety amintsika araksika amin'ny fananasina ny tsirairay amintsika inona ary no atao mba hatonga ny fiangonan'andriamanitra hitondra vokatra kotanota nataoko hoe korinto indray mandeha mbola ny korinto aza afangaran'ny hoe korontana misy korontana atao dia tezitra moa zany Paoly namory epistile dia tenyteny izy rehefa hoe zay ampolosy zay ampoly misy koa amin'ny korintiana voalohany fatelo amin'ny fahinana hoe izaho namory i Apolosy nanotraka fa Andriamanitra no mampitombo fa izay zava-misy eo ny mpamboly pikasatany amin'ny ara-bakteny zany tena zay keo rehefa mamboly tsika zany hoe tsika fa mananga izy Andriamanitra mampitombo fa tsika mamboly sy mamory tahaka amin'izay keo rehana ny eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra samy manana anjara tandrifina amin'ny famompona fa ny vokatra dia Andriamanitra ary tsy maintsy misy na dia tsy hitan'avintsika eto ambony tany azy rehana marary fa rehefa miverina ny tompo ihany koa dia hitsangana ny olona rehetra tonga dia lasa fotsiny ao ny ten'Andriamanitra amin'ny azan'izany dia mijanetsika ny izao natoko fadina ny faharoapolo ary avy ny andro izay andrenesany ny olona rehetra ao am-pasana ny feony zany hoe tsy hakanaraka nizay adiny olona rehetra dia lasa apôstôly tokony atao roapolo amin'ny fadina ambin'ny folo dia zao mitsoratra hoe ary manantena fa isy ny fitsanganana ny marina sy ny meloka amin'ny maty zany tsy anitsangana daholo zao dia tesaloniana voalohany toko fahitana dimy ambin'ny folo dia hoe misy Paoly hoe fa ny tena amin'ny tompo miidina avy any an-danitra ny tonga zany lavidavitra ka izay maty eo amin'ny tompo no hitsangana aloha
voalohany zany manaraka ny sisa ho amin'ny fitsarana farany sy sisa aloha zany azava ravana fa amin'izany fotoana zany koa no isinga atsitsika hoe fitsarana farany iarako daholo zany zao mahatonga isy fitsarana farany ravana dia misy zany voalohany kasy zany dia fitsarana voalohany dia eo amin'ny fahafatisany tsiraiky efa miaraka hoe nakasy ndray makaro daholo zay azava ravana ny odoretoko fasina ny fotoam-roapolo manao tahaka ny namendrenan'ny olona ho faty ny ray aman'iny mihitsy da eto molatsiny Jesosy ary rehefa afaka zany dia misy ny fitsarana io zany efa miavaka za mandray makany mitaban'Andriamanitra ndray miandry fitsarana farany ao anatin'ny rosa avy sy fijaliana ara-panasy faramizavaka dia ny fitsarana farany dia tsy natao ho an'ny mino zany zay hoe ohatra ny mpabatisa efa vonsaraka dia efa amin'Andriamanitra hoe tsy miandry fitsarana kolonao amin'ny fitsarana romelona mato ny olona miandry fitsarana azy dia efa fantatra meliky izy amin'ny tena izy zay dia efa any tsy afasaraka izy manetamoa arak'izay fandrarao zany ohatr'izay fandehan'iny izy tanelina mpaminany tofofanako ary mamana aloha zay matory any vovoky ny tany no ifoa ny olona zany ny olona rehetra zany fa mididy tsy mifoka zay hoe maro ny sasany ho amin'ny fiaina mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny endaka sy ny latsa mandrakizay koa rehefa azotsika atsaina mihitsy zany hoe ay ve zany fa mitsangana maty dia lo mitsangana milohan'ny tompo etsy andany lo mitsangana tiorina meloka zany etsakina gilo zany ilay andalo nantsoina hoe fitsarana farany ny tompo ihany manamafy an'io zao natoko fadimy ndray amin'ny fasirany roapolo mba tsika atao fahavarony roapolo dia zao notonany hoe izay manao ny tsara zany hoe zay mandraiky amin'ilay tsara n'Andriamanitra Jesosy ny tsara ho any ny fitsanganana ny fiainana ary izay manao ny ratsy dia tsy mampaly an Jesosy sy ny tsara dia ho any ny fitsanganana ho fanameloana mazava tsara zany zavana fa saosianao mila mahazoantoka hoe tsy andarana zany ary ny vahaolana dia ny fanekenan'i Jesosy ihany fa rehefa miverina ny tompo eo le hoe ampakarina ny fiangonana vakiko ny kolotsana voalohany toko fadimy folo ny mifaratra ny dimapolo dia ozy izy ny Paoly amin'ireo navelona kristianina hoe tsy hodomando daholo tsika rehetra hoe atombozo Jesosy tsika tsy maty zay nydikany fa vevety tonga ny mpimaso dia hovana isika tsika rehetra zany rehefa maneno ny trompetra farany zany hoe ireo zay mitsangana maty zany na mahazo nofo mitsanganina ho avozina tsy tratran'ny faharovana tsotsolotsono satria zay izy ny amin'ny tompo zany fa itsika velona kosa hovaina satria tsika koa zany tsy mifatitsolo zay no mitiako zay averiny Jesosy mandapasana mihitsy nakely ary dia Paoly ihany no manamafy an'io amin'ny fafitambin'ny folo Tesaloniana voalohany toko faefatra ary rehefa afaka zany dia isika zay miverina fa mbola mitoetra no akary miaraka amin'ny hitsenany tompo nao zay malonga hoe verina ny tompo miaraka daholo izay rehetrarehetra ireo zany hoe ireo mitsangana voalohany eo amin'ny tompo sy miverina zao amin'ny tompo zay hoe fampiakarana any an-danitra dia eo le atsoina toka sy topasin'ilay folo hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry Jesosy sy ny fokom-bady ny fiangonana zany laza fanareo rahatr'izay any-dano zany zay mihevina efa tonga antsika ditatsika eo ao anamarina zany eo amin'ny tena izy tsy maintsy tonga ety an-tany aloha Jesosy aka ny fiangonana zay voalohany tamin'ny alan'ny fahatongamany voalohany teraka tahaka sy tahakanao izy mandalo tamin'ny kibo ary teraka tobetile fantatsika ny tantara zay mankarazana sahady tamizao avento izao atao ny aimefa rehefa avy eo atoizina tsikolady amin'ny endrina dia tamin'ny alan'ny fahafatesany tokony azy fijaliana ampiavarana nan'olombelona amin'Andriamanitra zay aho io le tsy miavana le zany le hoe hitsangana farany fa zay miara amin'Andriamanitra isika zany zay fanantenana ary farany tamin'ny alalana ny fitsanganany tamin'ny maty amlorany fiainany ho an'izay rehetra
nareo misy élection foana zany miaraka foana zany zay ny fitiavan'andriamanitra manolona rehetra tamin'ny fahafatesany rehefa nitsangana izy resy le fahafatesany le fiainany tsy misy taran'iny natitra le fosa franse rehetra manaky azy izany aloha zava zay mandeloza amitsika rehetra fa efa anisany fianon'andriamanitra isika manana minaratsika rakitra ny alokon'ny fiainana dia miady ny fiainan'andriaman'i Jesosy tsy mipetrapotsiny mihetsika miasa mitory tahaka ny mpiasa tany zay voalaza teo mahazo antoka ihany koa nefa ny fiainana mandrakizay zay fanenana zao sarina dia mba eo ara ny tsy fahombiazana sy ny sisa tahaka ny olona rehetra ary zany rehetra zany dia manentana antsika hiambana raha tsy hanantsiny amin'izany fiavian'ny tompo Jesosy izany ho azy reo zay avana doninahitra tsika rehetra izay mandray zao tontolo zao no azo antoka ao an-tsaintsika eo hoe fotoana tsy hampoditsika sy nahatongavan'i Jesosy zany na dia efa manana famonjena arytsika dia miantso antsika amin'ny tompo hiambina hikatsaka ny antsoina hoe sady doninahitra ny fiainana ratsy zay amen. Izotsika dia tonga amin'ny fotoana andraisan'ny mahay mpanjara amin'ny antsapanany fankalazana ny naterana ny mpamonjy.